Zay ny makasika an'iny fa tsy manaiky ny filazana fa misy ny fanaparam-pahefana ataony noho ny resaka fananantany ny ben'ny tanàna amin'ny commune ambanivohitra Lasora ao nambarany moa fa tokony any commune Madidio ny tany izay misy ny Braony amin'izao fotoana izao izay voalaza moa fa mbola ny fanjakana. An'ny commune ny tany refy 12 Aramahery izay misy ny Braony commune sy ny toeram-pambolika azo amin'izao fotoana izao. Tsy marina noho izany filazana fa manao fanaparam-pahefana na nanao fandrahonana ny ben'ny tanàna rehefa nanakana ny fikasan'ny olona ny lasa fa hanajary izany tany izany. Ho an'ny ben'ny tanàna Ramanamihanja-Benarivo dia efa misy ny fepetrana raisin'ny commune. Resaka hoe fanaparam-pahefana ngamba tsy any mihitsy ilay satria ny asan'ny commune indrindra indrindra ny ben'ny tanàna miaro ny fananan'ny commune rehetra. Ary toy ny toerany tony zany toy ny tany tony isany eo anatin'ny passation izay nitanterahana tamin'ny fotoana any tamiko sy tamin'ny ben'ny tanàna teo lohako zany. Karaha tonga ireo olo ireo saika hoe anajary zany anamboly an'ilay tany izay pépinière-nay ato tokotanin'ny commune ihany koa moa izy io dia tsy maintsy misakana an'izany ny commune. Nefa ilay izy moa zany ny théorie lasa vadika ny sasany hoe manapapahefana ianao azo moa zay. Ity resaka dossier ity momba n'ity tany ity zany taorian'ilay famotehana ny voly sy ny fiasana ny tany tao dia efa herinandro zay efa eo ampelantanan'ny commissariat eto amin'ny commune Lasora fa miandro fotsiny ny situation juridique zany any ity tany ity izay ho azo ilay izy dia hiakatra eo anivon'ny fitsarany toedra raha. Raha ny fanazavany ihany dia ny fahamaroan'ireo mpanera amin'iny faritra iny no tena mahatonga ny tranga tahaka izao. Maro ireo olona mitady tany, mialafa ihany koa ny vidiny tany izay mahatratra amin'ny 9,000 ny metatra torajro amin'izao fotoana izao ka ireo no anisany antony anaovan'ireo mpanera hetsika toy izao. Ho an'ny filohan'ny mpanontsaina nefa dia tokony hazava fa any ny commune ity tany ity. Le olana io efa nisy olona koa taloha anakory nangataka an'ity tany ity. Ary tamin'izay fotoana izay dia nanao desante zareo dia nahita fa tany mpanjakana ilay izy ary efa niovena ny commune. Tamin'ny fotoana efa tamin'ny 60-58 zany andron'ny loi 4 nefa nanomboka tany 35 nefa nanomboka tany mpanjakana fa 58 zay nanomboka ny karakaraza. Ty toerany ity dia jardin scolaire taloha ary misoratra amin'ny hoe tany mpanjakana. Dia teto zany rehefa niorina ny commune dia nanombona trano teto izy tamin'ny 1960 ary nitokanana tamin'ny 63. Misy 10,000 mahery ny mponina eto amin'ny commune ambanivohitra Lasora. Mahatratra amin'ny 900 isan'andro kosa ireo olona manao taratasy eto amin'ny Braony izany commune izany.